ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Dia faly miarabantsika indray tonga soeto amin'ilay podcast dia miaraba marina ihany koa. Miaraba sambatra. Ya, androantsika iresaka momba ny vola hono mantsy nohozatry ny fiainana. Ahoana no fomba fandraisan'ny marina zany hoe ny vola nohozatry ny fiainana? Voamarina tanteraka izany raha ny fomba fijeriko azy satria dia miankina amin'ny vola daholo ny zavatra rehetra sy ny fahafahana manao zavatra. Raha hividy sakafo ianao dia mila vola, raha hipetraka amin'ny trano ianao dia mila vola andoavana hofa-trano, raha mpianatra ankizy ianao dia mila vola, raha hiakanjo ianao dia mila vola, hitsabo tena ianao fa marary mila vola. Ka ny vola zany dia tena hoe efa hozatra mihitsy tahaka ny olombelona. Raha tsy misy hozatra ny olombelona dia tsy afaka mamindra tsara, tsy voatazona ny vatany, fa ny hozatra no anisany mampitazona tsara ny vatany olombelona, ahafahany mamindra, ahafahany manao ny fihetsika maro samihafa. Ka dia tahak'izay zany ny paralèle afaka ataoko raha manoloana an'izay fitenenan'izay hoe ny vola nohozatry ny fiainana, dia hoy aho hoe marina tokoa zany, ary tsy miteniteny foana mihitsy ny malagasy izay namorona izay sariteny izay, fa hita sy tsapa hoe nisy fahendrena tokoa ary nisy vécu mihitsy tao ambadik'izay. Izay ny hevitro sambatra. Marina zany, ary misy koa ilay fiteny manao hoe ny vola no maharangaha. Zany hoe napetraka zany tany am-piandohana ho an'ny raim-pianakaviana ny fitadiavam-bola, fa ny raim-pianakaviana kosa dia tao an-trano zany ny karakara ny tokantrano. Zany hoe ny tsy fitondrana vola ao an-trano zany ho an'ny lehilahy dia henatra tokoa tamin'izany fotoana zany, ary angamba hatramin'izao ary angamba hoy aho dia amin'ny fiarahamonina maro mbola henatra zany ho an'ny lehilahy raha ohatra izy ka tsy mitondra vola ho an'ny tokantrano. Ary raha ohatra ka raha ny vehivavy no mampidi-bola angamba ao amin'ny fianakaviana anankiray dia tena andao atao hoe very mihitsy ny maha-lehilahy zany ny lehilahy anankiray raha ohatra ka ny vehivavy no mitondra ny vola ao an-trano. Na ihany koa hoe amin'izao fotoana izao dia mbola tsapa ihany koa hoe raha ny vehivavy no mikarama betsaka noho ny lehilahy dia tena mbola hita zany hoe sarotra ho an'ny lehilahy no manaiky an'izany. Inona no mety antony zany mahatonga an'izay? Ny azoko valiana amin'izay raha ny fijeriko manokana dia ny hoe tsara foana ny zavatra apetraka ao anatin'ny contextany. Araka ny teneninao teo sambatra dia hoe ny vola ny maharangaha, izany fitenenana izany dia niseho tamin'ny vanim-potoana ny lehilahy ihany no miasa, fa no mampidi-bola zany, fa ny vehivavy dia miasa ihany koa fa ao anatin'ny tokantrano. Ny lahy no any ivelan'ny tokantrano mba hitondra vola. Noho izany dia marina mihitsy hoe ny vola ny maharangaha, zany hoe tsy rangaha ianao, tsy mahafeno zany ilay adidy sy andraikitra ao amin'ny maray-pianakaviana mpamelona ianao, raha toa ka tsy vitanao ny mitondra ny vola ahafahana mameno ireo filàna rehetra ao anatin'ny tokantrano. Izay zany dia tsara apetraka. Rehefa nandroso ny taona sy ny desenia dia nisy fiovana teo anivon'ny tokantrano. Ankehitriny dia anisany mandray anjara amin'ny fitadiavam-bola ny ivelany ihany koa ny vehivavy. Satria mety mihamafy koa ny fiainana, ny tombony filàna miova ny rivo-piarahamonina iainana, dia miasa ihany koa ny vehivavy mitondra vola avy any ivelan'ny tokantrano ihany koa izy. Ka marina mihitsy ny zavatra niteneninao teo hoe namenatra, ohatrany hoe manala ny maha-lehilahy ny lehilahy raha tsy mahavita an'izay ny lehilahy, nefa kosa hoy aho tsara raha jerena ihany koa hoe
amin'ny lafiny tsara ihany koa izay zavatra izay mba tsy homenatra intsony ny lehilahy satria mahazo fanampy ary izy mahazo mpanampy aide ozy izy ny anina ao anaty baiboly hoe nanaovako aide sahazaza raha lehilahy manana aide ihany koa zany izy amin'ny fampidiram-bola ho an'ny tokantrano ka hoy ao mantsy anareo lehilahy hoe marina fa izay ny ainana nandritry ny taona maro fa hoy ao ani hoe aza raisina ho enatra intsony zany fa raisy hoe miaraka mitady izahay satria amin'izao vanim-potoana izao dia ilaina koa ny fiarahana miara-mitady any ivelany izahay fa miara-mikarakara ao anatin'ny tokantranonay koa izahay. Zay indrindra tiako marina amafisina kely manoloana izay zany hoe rehefa hita zany fa miara-mamelona miala mitady any ivelany tokony koa zany miaraka mifanampy ao an-tokantrano satria zany tsy misy tsony zany hoe ty asan'ny lehilahy ty asan'ny vehivavy satria raha mandinika ny fiarahamonina malagasy tsika zao toe fiarahamonina malagasy moa zany no hitatsika dia mbola maro zany ireo lehilahy no tsy manaiky ny anao ny asa aman'andraikitra ao an-trano satria mihevitra izy ireo fa mbola anjaran'ny vehivavy ihany zay zavatra zay ka matetika zany misy ny olana eo amin'ny mpifankatia na ny mpivady satria hoe asanao zany asanao ny manasa vilia asanao ny manadio trano asanao ny manasa lamba sy ny sisa dia ilay lehilahy zany na dia samy miasa ny ivelany aza dia rehefa tonga ao trano dia tsy manao ny inona intsony fa dia hoe tsisy an'izany fa ianao no natao hikarakara ny tokantrano fa izaho natao hitondra vola nefa efa tsy mitombona intsony zany zay amin'izay fotoana izao fa efa samy mampidi-bola na ny lehilahy na ny vehivavy. Marina mihitsy zany ary tena mafisiko mihitsy zany tenao zany sambatra hoe anisan'ny olana goavana miverimberina mihitsy izay fizarana asa ao anatin'ny tokantrano izay tena miverimberina mihitsy io olana io ary mitarika fisarahana mihitsy ara na indraindray ara herisetra sy ny sisa mihitsy eo anivon'ny tokantrano eo anivon'ny mpivady moa izy zany fa androany dia mba te anentana hoe amin'ny fo tsy miangatra sy maha-olombelona antsika tsirairay avy na vehivavy ianao na lehilahy ianao dia mba jereo ilay hoe raha mba miaraka mifanampy any ivelany dia tokony foanana koa le hoe ny lehilahy rery ny tokony mitondra avy any ivelany fa tokony mba hapetraka koa hoe miaraka mifanampy any koa zany ato anatiny. Ny azo atao dia raha ohatra hoe misy asa tena tsy manavanana ny lehilahy mihitsy zavatra mety misy zany misy asa tsy manavanana ny raha lehilahy mihitsy ohatra hoe tsy fantatro mipasoka dia afaka mifanaraka amin'ny vady fotsiny hoe mipasoka tena mba tsy vitako fa aleo mba hainao ny manao azy fa za kosa afaka manampy amin'ny fanasana vilia afaka manampy amin'ny fanadiovana trano fa tsy tonga dia tsetsemana sy forsena fotsiny le izy hoe asan'ny vehivavy io fa za tsy manao an'io nefa le vehivavy efa mba mitady ihany koa izy manampy anao amin'ny fampidirana vola sy ny famelomana ny ao an-tokantrano rariny mihitsy angamba hoy aho raha manampy ihany koa izy amin'ny asa ao anatin'ny tokantrano dia izay angamba zany no azoko zaraina hoe zavatra tena mahasoa ny mpivady tsirairay avy fa mahasoa ny tokantrano ihany koa hoe aza malaina fa tsy misy asan'ny vavy sy ny lahy ao anatin'ny tokantrano fa asan'ny tompon'ny tokantrano raha te hanana trano madio ianao misy fomba fitenenana amin'ny teny frantsay zay miteny hoe tsy ny ao anatin'ny ménage ohatra dia tsy asan'ny lahy na vavy fa asan'ny olona madio. Zay zany no tiako zaraina hoe asan'ny olona madio fa tsy hoe lahy na vavy rehefa vehivavy madio ianao dia mazoto ianao manadio ny tranonao rehefa lehilahy madio ianao dia mazoto koa ianao zany manadio ny tranonao rehefa lehilahy madio ianao ohatra faly sy mazoto mihitsy ianao hikarakara ny fiaranao dia tahaka izay koa zany rehefa lehilahy madio koa ianao tianao ny mipetraka anaty fiara tsara sy madio dia
tianao koa zany mipetraka anaty trano madio Tsy sy milamina. milamina tsy tokony hipetraka ntsony zany le hoe asany vehivavy io zao efa tsy tamin'izany vaninandro izany ntsontsika mila koa zany mba mivoatra araky ny toetrandro mba ahasoa anefa zany ny tokantrano iray manontolo tsisy hoe perty ianina na resy fa miara-mandresy satria miara-madio ny tokantranontsika. Ary manao an'indray raha ohatra zany ka atao hoe ny lehilahy zany miasa ihany fa ny vehivavy zany ohatra hoe tsy miasa tsy mampidi-bola zany. Mitombona ihany ve zany hoe raha lehilahy zany efa miasa ny ivelany dia noho izany ny vehivavy zany tokony mikarakara ny tokantrano ao anatiny. Raha ny fijeriko manokana dia rariny mihitsy zany satria raha toa kosa ve izy efa miasa mafy amin'ny any ivelany ahoana kosa moa no mbola hiandrasana azy indray koa ny zavatra tokony atao ao tokantrano. Amiko tena hoe tsy fahendrena fitiavan-tena ny fanaovana an'izany satria tompona andraikitry ny tokantrano ny tsirairay na ny lahy na ny vavy ka raha miasa ny ivelany le lehilahy dia ny vehivavy manam-pahendrena ny vehivavy matotra dia mahatsapa hoe satria izy nefa misahana ny any ivelany izaho zany mba hisahana ny ato anatiny. Tsy midika koa nefa izany hoe tsy afaka manampy na tsy tokony hanampy mihitsy raha lehilahy ao anatin'ny tokantrano fa ny akabeazany kosa dia tokony sahaniny vehivavy izay ao anatin'ny tokantrano. Tiako marihana kosa nefa hoe tsy miasa ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano, tena miasa ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano fa kosa adidinao zany izay raha ny vadinao ny lehilahy irery no miasa any ivelany misy ampahany betsaka zany tokony ho anao ao anatin'ilay tokantrano. Zany hoe manomboka eto zany dia tsy ny vola no maharangana ny mahavehivavy fa fanampiana ihany fotsiny vola hoentina hanatsarana ny fiainana, fitaovana ahafahana manatsara ny fiainana. Ary misy moa zany ilay fomba fiteny ihany koa manao hoe ny vola dia tompo ratsy fa mpanompo tsara. Zany hoe raha haitsika zany ny mampiasa ny vola dia mpanompo tsara izy mahavita ny zavatra izay tenentsika ataony moa zany. Ohatra moa zany ny resaka sariteny moa zany tiako resahana amin'izany fa hoe afaka anaovantsika zavatra maro be ny vola toy ny hoe afaka mividy sakafo fa tsy mahavidy kosa nefa ny fahazotoana homana, mahavidy fanafody fa tsy mahavidy fahasalamana. Marina mihitsy zany fitaovana ihany ny vola fitaovana entina miasa ho an'ny fahombiazana. Ny fahombiazana amin'ny lafiny professionnel zany fa ny fahombiazana ihany koa eo anivon'ny fifandraisana amin'ny mampivady, fifandraisana ao anatin'ny tokantrano dia tsy tokony ho simban'ny vola. Miresaka tokantrano tsika toa hoe ny lahy sa ny vavy no tokony mampidi-bola, ny lahy ihany ve no tokony mampidi-bola sy ny sisa. Amin'ny isaky ny mpivady zany no tokony mahafantatra sy mifanaraka hoe ny anay dia i Ramose no miasa ny ivelany izaho no misahana ny ato an-tranonay. Mety misy mpivady hafa hoe ny anay indray samy miasa ny ivelany izay mivady ary samy miasa ato anatiny ihany koa izay mivady, samy mampidi-bola koa izay mivady ho an'ny tokantrano. Ka io zany dia ny mpivady ny lahy sy ny vavy samy manana ny fifandanjana sy ny zavatra hitany mahamety azy sy ahafahany mitondra ny tokantranony. Izay zany no tiako resahana. Ary ny vola dia manome fahalalahana, fahafahana. Izay angamba no azoko tenena hoe raha manamanam-bola kokoa ianao dia mety afaka mividy zavatra kokoa. Mihoatra ny hoe tsy maintsy mandofa trano, ny écolage sy ny sisa, mety manana fahafahana kokoa ianao zany manoloana an'izay. Ka raha ohatra manapa-kevitra ny mpivady anankiroa hoe hiaraka hiasa izahay satria izahay ohatra te
te anao tsy haiko vacances any amin'ny toerana hafa dia miara-miasa izahay dia ny vola azonay miaraka mba hanaovanay anatratrarana an'ity tanjona na ty vinakasa projet ty dia an'ny mpivady izay zany satria tsy lavina mihitsy fa manome fahafahana ny vola fa tsy tokony izany hoe hanimba ny tokantrano fa tokony hanampy sy hanamafy ny tokantrano sy ny projet sy ny tanjona tiany ny tokantrano hotratrariny. Marina izany. Manahoana indray kosa ary mety misy lehilahy koa zany mihevitra mihaino antsika zao amin'izao fotoana izao miteny hoe amin'izao fotoana izao aloha zany dia hita aloha hatreto fa ny lehilahy dia mikarama betsaka kokoa noho ny vehivavy na dia mitovy aza ny asa. Zany hoe mbola misy zany ny tsy fitovian-jo na ny tsy fitoviana atao hoe sata sa tsy haiko amin'izao fotoana izao amin'ny fiarahamonina misy mbola misy izay zavatra izay. Manao ahoana kosa ary zay zany hoe zako betsaka ny lahy mieritreritra an'izany hoe za mikarama bebe kokoa any ivelany dia tokony zany tsy dia miasa betsaka kokoa ao an-trano. Amaliko an'izay ngamba dia averiko indray ilay resaka tao hoe samy tompon'andraikitra amin'ny tokantrano sy ny fiahombiazan'ny fianakaviana na ny lahy na ny vavy. Ilaina fifandanjana ny fitondrana an'izany ka amiko tsy tokony hapetraka dia ny voaloha hoe satria ny mikarama betsaka kokoa dia tokony hiena kokoa zany ny asa ataoko any atokantrano. Tsy tokony ho voafaritry ny isan'ny vola hoentina avy any ivelany ny raha atao ao atokantrano. Amiko zany tsy tokony izay no hamaritra azy fa tokony hoe ny fampiresahana ny eo anivon'ny tokantrano fotsiny. Tsy haiko tsy hitako loatra ny fomba nazavana azy ny tiako tenena zany hoe tsy hoe arakaraky ny fampidiranao vola no tokony ahafahanao hoe mahazo miasa kokoa na tsy tokony miasa kokoa ao anatin'ny tokantrano fa raha amiko manokana zavatra samihafa tanteraka izany. Ny asan'ny ao anatin'ny tokantrano dia hafa, ny asan'ny any ivelan'ny tokantrano dia hafa. Raha ny fijeriko azy manokana ary averiko hoe ny mpivady mifampiresaka no tokony mahafantatra hoe za hanao an'ity kokoa, za hanao an'ity kokoa. Mety misy ange hoe mety tsy ho vita mihitsy koa no hoe 500 isan-jato lehilahy 500 isan-jato foana ny ao ny asa rehetra ao anatin'ny tokantrano mety androany izy mety 70 isan-jato indray 30 isan-jato indray mety amin'ny heriny izy mety 40 isan-jato indray 20 isan-jato indray mety amin'ny heriny iny izy mety 500 isan-jato tsy fantatro fa tsy afaka ho faritana amin'izany zany ilay satria tokantrano tokony hoe samy mijery izay mahampety azy, izay mampilamina azy, izay mahasoa azy. Dia tsy tokony amiko zany izay angambany amiko ny tena hitako hoe zava-dehibe alohan'ny hidirana sy hanorenana tokantrano ny fahatsapana an'izay hoe misy fahamatorana hoe miditra ato hanasoa an'ity ny tanjoko. Ka raha manao 100 isan-jato amin'ity herinandro ity dia tsy maninona satria rehefa mandroso ity dia anisan'ny fandreseko zany na ny lahy na ny vavy izay mihitsy na ny lahy na ny vavy ka tsy tokony amiko tsy tokony hifaninanana sy mifaninana moa ty fomba fiteny rehefa hoe ianao no tokony manao za no tokony manao mifanjana tsy tokony hifanjanana mihitsy zany raha ny fijeriko azy raha manana fahamatorana sy mitovy ny tanjona hoe hanasoa ny tokantrano na ny lahy na ny vavy dia tsy tokony hifanjanana ny zavatra atao ao an-trano. Rehefa mahita hoe maloto tia tsy tokony mifanjana hoe ianao no tokony manadio za na nadio maly za zao efa 70 isan-jato ianao vao 10 isan-jato tokony izay afaka dia manao tiako adio ny tokantrano dia ataoko madio ny tokantrano.
vao maika tsara moa rehefa tonga dia mifandanja ny mpivady hoe avy miasa raha matoa mba atao an-trano mba nalalaka efa mba vita ny sakafo sy ny trano. Raha samy avy miasa indray rangasa raha matoa rariny raha hoe aleo za manao sakafo ary dia ianao mba manao ny zavatra ambiny na mipetra aloha ianao androany fa aleo mba za indray ny anao fa raha pitso indray ianao manao. Ka amiko izany fifampiresahana ny mahasoa ny tokantrano. Ny vola dia anisan'ny hozatra mampandeha ny tokantrano ihany koa ary mbola averiko hoe tsy tokony zavatra hideserviran'ny tokantrano fa hiserviran'ny tokantrano ny vola. Dia toy izay indray ny podcast antsika androany ny resaka vola ao anatin'ny tokantrano no tena nibahana ny resantsika androany fa mbola ho resantsika ny resaka momba ny vola eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fianakaviana sy ny sisa dia manao veloma vetivety antsika rehetra indray ho amin'ny episode manaraka dia manao veloma ihany koa ny Marina. Mandra-piresaka indray ho an'ny mpiaino sy ny mpararaka rehetra dia manao veloma mahafinaritra no sambatra.